Tokolasy tovovavy dia miarabantsika isa tokantrano ray. Ny tenako faniry Razafy Manantany ato anatin'ny fandarana harovako ny safidiko amin'izao atoandro ny alakamisy 17 ny volana Jona 2024 izao. Ny sika izay eto an-toerana na any ampitan-dranomasina dia arabaina avokoa. Ianareo izay manaraka ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny MBS sy ny Radio Mada izay miara-mampita ity fandarana ity. Ety amin'ny foibe fampitana ny sary sy ny feo moa izany dia Falitra Antananarivo no mandrindra ny lafin'ny teknika. Ny tovovavy mpianatra Ratsiky no miaraka amin'ny faly eo, miaraka amin'ny tanjona, ary ny namana Ionja angamba ny rasidiso ny ao amin'ny division ao izay miaraka amintsika ihany koa mampita ny sary sy ny feo. Arahan'ireo teknisianina marobe eto amin'ny foibe sy ireo any amin'ny faritra samihafa izany, ary ny mpiara-miazakazaka amintsika ao amin'ny Radio Mada izay arabaina manokana ny ekipa tarihany Malala, ry Robena, ry Valso no Menjanahary izany. Any amin'ny radio moa izany dia ny fanantanana ataon'ny Nomy Randriamalala miaraka ny Mario Rakotobe sy ry Rina Arabe Mananjara, ary ireo mpanao gazety mpianatra Rasim-panentana dia mampiaina ihany koa ny zava-misy amin'ny ankapobeny, ary mandray ny antsontsika isan'andro amin'ny alalan'ny Allo MBS isa maraina izany. Dia asaiko ianao amin'ity androany ity satria dia misy vaovao ihany koa izany izay miodikodina mandeha be amin'izao fotoana izao ao anatin'ny raharaham-pifidianana ihany, satria raha ny fantatra izany dia misy mpikatroka eo anivon'ny firaisan-kina any amin'ny distrikan'ny Faratsio sy mpikambana eo anivon'ny Suède ihany koa izay solitena amin'ny firaisan-kina izany dia any Antsirabe amin'izao fotoana izao izay hanaovana fanadihadiana izay mikasika ny raharaham-pifidianana sy olo-maboaka ny tanterahana tamin'ny 2020 volana May lasa teo izany. Faratsio moa ny azo lazaina hoe foiben'ny ady hevitra amin'izao fotoana izao, satria tany Faratsio no nisy ny raharaham-pifidianana izay azo heverina fa tena nitodihan'ny mason'ny mpanara-baovao mihitsy, satria nahitana kandida izay miaradihy amin'ny fitondram-panjakana nirotsaka tany, ary raha ny valim-pifidianana Vonjimaika izay navoaka ny senia ny fanandrona tamin'ny firaisan-kina tany an-toerana dia resy ny kandida amin'ny firaisan-kina Ramilson Andriamapionina ny Menjanahary na Emilia, izany kandida miaradihy amin'ny fitondram-panjakana izany tamin'ny Elanelam-bato manodidina ny 302 any hoany izany. Tamin'ny talata teo no nambara ny vokatra Vonjimaika ny teo anivon'ny seni foibe, ary dia mbola no hamafisina ny vokatra izay navoakan'ny SRMV tany Faratsio ny fandresena 520 ny vokatry ny vato izay azon'ny mily ny ambon'izay izany raha ny fantatra dia azon'ilay kandida izay miaradihy amin'ny fitondram-panjakana izany. Io hadevitra io tsy mety vita amin'izao fotoana izao. Ankoatran'izany hadevitra tsy mety vita izany dia raha toka hiandro ny famoaham-bokatra amin'ny fomba ofisialy izay avoakan'ny ACC izany, isika amin'izao fotoana izao izany mialoha kelin'izay dia misy izao hadevitra mitranga any Faratsio izao. Ity izany ilay vokatra izay tsara mampita azy amintsika fa birao mpifidianana 200 izay navoaka ny seni izany no nahazona ny vokatra 770 sy 700 sy 2,4 ny vato azon'ny Ramilson Andriamapionina ny Menjanahary na Emily amin'ny Sambato 570 faingo 720 ary 470 sy 500 sy 2,000 amin'ny Sambato 70 faingo 420 ny anlarana faharoa, ary ny anlarana voalohany moa izany izay izy no farany amin'ny vokatra tany Faratsio dia 13,770 izay mamy Sambato 420 faingo 4,700 izany. Dia nahazo orakoraka ao anaty fifaliana ity voka-pifidianana ity, satria tsy mifanalavitra n'izay efa nentintsika tamin'ny serasera-pandarina foana hatramin'izay ny amin'ny hoe ny SRMV, izany hoe ny section ny recensement matériel de vote izany tany Faratsio dia nandray ireo PV rehetra ary nanamarika izany amin'ny vato izay azon'ireo kandida sy ny isan-jato izany. Dia tatakiny iny ihany vokatra Vonjimaika navoaka ny teo anivon'ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana fifidianana izany.
Fa na izany na tsy zany aza moa dia tsy mionona amin'ny vokabato ny SRMVCC iny ny mpifaninana any Faratsio zany fa dia mitondra andraraha ny nivon'ny ACC ary de samy mitondra andraraha ny nivon'ny ACC daholo zany ny rehetra am'izao fotoana izao. De eo am-piandrasana izany tsika no misy ty vaovao izay mitranga any Antsirabe ty satria dia nalaina zany mpanatsoina ho avy eo any Antsirabe zany reo tompon'andraikitra teo anivon'ny firaisan-kiny indrindra ao anatin'ny komina Vinanony sy Ramainandro izany. Resahantsika eo zay rehefa avy eo ampiomanako atsika fa ho avy eo randrenantenana Justin, iza moa tsy mahafantatra ny Justin tamin'ny hetsika fotsy, Justin ihany koa izay mponin'ny Faratsio tao anatin'ny roa taona sy tapantsika dia naheno foana Justin Faratsio tao anatin'ny fandarina miara-manonja ary nilazany zava-misy any Vinanony, any Ramainandro, any Faratsio, any Ambohibolina sy ny sisa zany zavatra niainan'izy ireo sy ny fijaliana niainan'izy ireo ary nampanentena Justin tamin'izany fotoana andro zany fa hifo anatin'ny torimaso mivoaka ny Faratsio mba heverina zany fa hanana zay tena ray aman-dreny izay azo iankinana izay ary nandray anjara tao anatin'ny tolona izy ireo. De anisan'ny mpanohana mahafatrapo any Ramilson Menjanary izy ary nanandraikitra lehibe tao anatin'izany vondrona politika firaisan-kina izany ka io zava-misy any Faratsio sy any Antsirabe io dia antony antsointsika maika any randrenantenaina Justin zany hiakatra ato anatin'ny fandarana de aza miala lavitra tsika zany mpanaraka amin'ny fandarana fa narotsaka ao le izy ao anatin'ny fampahafantaranao ny hivanianany rahalahintsika Justin randrenantenaina. Afaka rahantsika zany ho amariniko ato anatin'ny Facebook ilay zava-misy amin'ny fizotran'ny fandarantsika zany. Fa na izany na tsy zany aza aloha zany raha ny vaovao samihafa dia efa mivahiny teto amin'ny fandarantsika teto i Raek Saomaly avy any Parafara vola tany fa io maraina io dia nanao valan-dresaka amin'ny mpanao gazety ny kandidat ny firaisan-kina tary Andrabekijana Solofelo izay loha listry ny firaisan-kina tao anatin'izay fifidianana solombavambaoaka zay ao anatin'ny distrikana Parafaravola. Misy vidéo izay manamarika fanehoan-kevitry Rabekijana Solofelo raha toa ka misy fahavononana ny efa andefasitsika rehefa avy eo faly Ramananarivo dia efa manome toromarika zany faly fa efa vonona izay vidéo izay hitanisaniny any Parafaravola ireo trangan-javatra izay tsy ara-dalàna tamin'ny fifidianana iny ary notondran'izy ireo fitarainana fitoriana amin'ny ambaratongan-drafitra izay tokony handinika izany. Fa ankoatran'izay mbola any Ambovimbe Androy ihany ny solombavambaoaka ny Madagasikara Masoko Lamaly izay mbola afaka ihany aloha zany maneho hevitra amin'ny tambazotra sosialy hosintomina namantsika faly Ramananarivo ny fanehoan-kevitry Masoko Lamaly rehefa avy eo zany satria dia tsy mitsahatra ihany izy aloha manome vaovao zany amin'ny mbola mahavoatazona azy ary mbola hanitrikitrehany fa tsy meloka ary tsy nisy zavatra fa nataony tany amin'ny distrikiny Tsiombe na hoe Tsiombe zany araka ny fahafantarantsika azy any amin'ny faritra Androy zany. Any Ambovimbe moa zany no nitondrana azy rehefa nalaina tany an-tranony izy dia any izy no tazoma amin'izao fotoana izao. Ny teo anivon'ny Braomaritry ny antenimieram-pirenena dia efa nanoratra taratasy zany tokony hanajana ny 770 amin'ny lalam-panorenana ary tokony hamitsorana tsisy atakandro any député Masoko Lamaly izay ao anaty session ordinaire amin'izao fotoana izao ary tokony hisitraka ny immunité parlementaire. Ny teo anivon'ny fiarovana iraisam-pirenena ihany koa amin'ny maha-solombavambaoaka azy dia nanaitra ny fitondram-panjakana kanefa moa efa fantatsika ny fomba fiasan'ilay fitondram-panjakana de manao ny ataony any ary mbola maneho ny fihazonana azy ho vakitsika rehefa avy eo ny fanehoan-kevitry solombavambaoaka Masoko Lamaly rehefa avy eo fa ny fanehoan-kevitry Rabekijana avy any Parafaravola aloha no alefako amintsika de eo anelan'elan'izay ny tena koa isiomana amin'ny fandraisana andrandrenantenaina Justin sady mba ahazoantsika mivatana ihany koa ny vaovao izay ho resahany satria mamay de mamay amin'izao fotoana izao ny zava-misy any amin'ny faritra Vakinankaratra iny ka heverina fa tsara ny hitondrana ny version officielle ny vaovao rehetra mba ho même niveau d'information na hoe mitovy ny fahafantarantsika
fanarahantsika sy ny fahazoantsika ny vaovao zany amin'ny akabiany ho an'ny eto Madagasikara. Avy hatrany ara dia nivavaka ny resaka ho an'ny mpanogazety natondra Bekijana Solofery sy ny mpiaradia aminy izay ao anatin'ny vondrona politika firaisan-kina no alefantsika metrany. Fiandrasana ny vokatra ofisialy ny fifidianana solombavambahoaka tamin'ny 20 volana May taona 2024 dia misaotra sy mankasitraka amin'ny vahoaka any distrikena Farafaravola izay tonga nanatanteraka iadidiny. Marina nefa fa ny zava-misy nanomboka tamin'ny SRNV-na Farafaravola dia hita sy voamarina fa nisy ny tsy fahatombanana iny vokatra tonga iny. Ohatra, tapaka ny jio nanomboka tamin'ny alina 20 ralina ka hatramin'ny 3 maraina ka niova ny vokatra taorian'izany. Ny tsy fahamoahana ny tendance ny vokatra isan'andro. PV maro nahitana takosina na ratura ny fanovana isam-bafa toy izao hitatsika izao. Betsaka ny ratura sy ny isa tsy mitovy tamin'ny PV. Valopy-makolo ny efa nisokatra tany an-dalana ary hita voaporofo amin'ny sary zany dia toy izao zany ny valopy efa nisokatra tany an-dalana na pli non fermé. Misy ireo PV efa 3 andro vao tonga tany anivon'ny district nefa tsy mifanalavitra amin'ny renivohitry ny district akory. Vokatra ireo zavatra nampiahiahy. Ireo dia natonga ny tenako no anao fampitahana, nangataka ny fampitahana na ny confrontation teo anivon'ny SRNV. Ka voaporofo tsy voamarina ny fahadisoana na mitakosina teo amin'ny PV SRNV ary ny PV délégué ny candidat ny firaisan-kina izay teo ampelantananay no marina. Izany no nahatonga ny famoahana ny fitanana tsoratra izay nataon'ny président ny SRNV ary voasinihan'ny président SRNV fa misy ny zavatra tsy nety teo amin'ny zany SRNV na ny voka-pifidianana izany. Ny vahoaka maro anisy dia manara-maso akaiky ny voka-pifidianana satria fantany ny safidiny. Marina fa ny vokatra izay navoaka ny CNI dia vokatra vonjy maiky fa ny ACC ny vokatra amin'ny fomba ofisialy dia miandry ny vokatra avy amin'ny ACC tsika. Koa manentana antsika vahoaka any amin'ny distrikena Farafaravola tsy ankalavaka anangana aingana ny komity komity miaro isafidim-bahoaka na ny KMSB isaky ny commune. Koa dia miantso ny ACC izay mba hijery akaiky sy amoaka ny vokatra ny voka-pifidianana maro tany amin'ny distrikena Farafaravola. Sotra to. Eny ary dia makasitraka ny faly Ramananarivo sy ny mpanao gazety moa nahazo antsika ny sary sy ny feo dia nisotomina tao anatin'ny compte-ny Arifina Rahelsoa zany. Vokatry ny fiara-miasa tsy maintsy milaza foana tsika ny sorsa zany azonina ny vaovao zany satria dia tsy atsika eto amin'ny MBS ny sary sy ny feo dia tsy maintsy mametraka amin'izay fanononana ny loharano vaovao zay zany isika. Efetako aiketo mialatsiny zany miantso mamaika ny Randrena Tenaina Justin ny fandarana satria dia io maraina io no misy vaovao samihafa zay voaray any Antsirabe any dia mitodika ny Faratsio tao anatin'ny 2 volana zay Randrena Tenaina Justin dia tena anisan'ny hoe nahalinany be sy maro mihitsy ny fivoarany vaovao tany ary saiky nalaza le distrika kely any amin'le saridalana le mampimenimeny anao isan'andro hoe lafo ny poma lafo ny zao sy ny sisa dia miaraba aloha na izany na jany satria fantatra fa vola be adidy aman'andraikitra ianao Justin fa dia nanaiky ho vahiny ny fandarana arovako ny safidiko. Eny ary voalohany indrindra aloha dia miaraba ny vahoaka malagasy izay tsy vaky volo manerana ny nosy dia miaraba ihany koa ny namana fanira dia miaraba ny teknisiana miaraba ny namatsika ny ivelany Madagasikara any izay manaraka atsika akaiky be amin'ny toedrara izay misy eto Madagasikara indrindrindra ho anay any amin'ny district Faratsio
indrindrindrindra ny commune zay niviny tena moa sy naresen'ny firaisakina tamin'ity fifidianana fomba-bahoaka ity naresentsika zany tamin'ny antanany district amin'ny Faratsio dia mikofakofa tanana ho an'ny zareo rehetrarehetra manerana district amin'ny Faratsio. Ya, mialohan'ny amtaniko any randrena tenena Justin satria lintsika ny amin'ny vaovao misy any Faratsio dia ity aloha zany misy vaovao mafana be mihitsiny. Vaovao mafana hoy satria zany dia nisy ny fanio-kevitra nataon'ny prailista tamin'ny candidat Amilia zay vao eo zany miainga avy any Antsirabe manazava ny zava-misy any toerana amin'izao tsika talohan'ny idirantsika teto amin'ny studio no nahazotsika nyty fanio-kevitra ity dia ho arotsaky faly aloha zany le fanio-kevitra zay nataona ramatoa iray prailista amin'ny candidat Amilia zay avy amin'ny listra firaisakina dia miverina amintsika ny tena koa sy ny vahiny nenatenena Justin rehefa avy eo ndao ary. Iny tompoko mbola miodikotina ao anatin'ny resaka fifidianana ho solombavambahoaka ao anatin'ny distriktan'ny Faratsio ihany tompoko tsy olana ity dia efa ireny ara ny valim-pifidianana navoaka ny taon'ny Senia dia mbola misy olona voapanga indray manodidina izay resaka fifidianana solombavambahoaka izay. Olona iray ipapakia avy any amin'ny Rakotomanga Augustin anarany avy any amin'ny commune ny Vinanony. Misy anankiray koa tsy haiko loatra ny anarany avy any amin'ny commune ny Ramainandro ary misy olona anankiroa membre ny SAID eo amin'ny district ny Faratsio. Ny anankiray zany membre ny Senia ary ny anankiray membre solotena ny vovonana firaisakina ao amin'ny zay fifidianana izay. Inona le tena hiampanganany zareo reo zany to? Ho an'le rangahy anankiray avy any amin'ny commune ny Vinanony Mariana aloha fa commune ny Vinanony zay nazahoanay vondron'ny firaisakina vato be indrindra dia ampangaina io rangahy io amin'izao fotoana izao fa ny zara vola ray alina ariary ho an'ireo mpifidy tao anatina commune anankiroa anatina fokontany anankiroa anatin'ny commune ny Vinanony. Ny ray avy any amin'ny fokontany Telomorefy Soedanana any anankiray avy any Mananety Vohitra. Ireo fokontany anankiroa zay mielanelana eo amin'ny 4 kilometatra mazava ho azy fa nandany fiampangana azy moa io ray aman-dreny io zay tsy marina satria tsy manana na lety bisikileta ara hitetezana ireo toeran'ireo ary tsy tany amin'ireo toeran'ireo mihitsy tamin'ny andro nanaovana ny fifidianana no tsy nizara izany vola izany zay laviny hatramin'ny farany zany fiampangana zany. Ohatran'izay koa le olona anankiray avy any Ramainandro fa amin'izao fotoana izao raha ny fainoana azy dia mbola atao ankety any amin'ny commune ny Faravotra fa tsy any amin'ny district ny Faratsio akory dia voalaza fa hoe ny taonan'ny olona tsy hifidy nefa raha ny vaovao azo hatreto dia misy olona anankiray zay marenina tsy mona tsy mandresy tsy mahafantatra tsara ohatra ny ahoana no fanaovana le bulletin unique dia mba nitondra fanazavana ty rangahy anankiray ty hoe ohatra zao ny atao amin'ity bulletin unique ty dia zay nolazaina fa ny ampangana hoe mitaona ny olona tsy anatanteraka ny fifidianana. Mikasika an'le hoe fivoahana bulletin unique mialohan'ny fotoana tompoko manao eny tompoko mino fa ry zareo mbola ao amin'ny Senia mbola hitondra fanazavana bebe kokoa eo anivon'ny zareo any amin'ny tribunal fa tsara fotsiny no manazava sy mitondra fanazavana hoe tsy olona anankiray no anatin'izany membre zany. Misy aloha zany ny président ny SAID, misy ny zareo amin'ny commandant de brigade ny gendarmerie, misy koa ny police raha tsy diso misy ny solotena tsirairay avy amin'ny candidat anankitelo dia ireo olona ireo no miaraka mametraka ireo bulletin unique ireo au niveau na trano anankiray zay ny selena au niveau ny gendarmerie ny selena ny dina ny cadenas olona anankiroa no mitazona ny laclé akoatra ny cadenas mbola misy ny taratasy manamarika hoe trano scellé io dia tonga ny apitso miaraka mamoa daholo ny rehetra zany manao constat hoe tsy nisy nietsika ty trano nihidy ty dia ao aorinan'izay miaraka manatanteraka ny asa indray izy rehetra ireo amin'ny fizarana ny anjara ny commune tsirairay avy ireo bulletin unique ireo dia atao anatin'izay zavatra rehetra izay no voalaza lazaina fa ny ampangana any monsieur Marcelin membre ny Senia sy Andrianirina Albert représentant any candidat Ramilson ny Menjanahary. Eny ary Ianitra Rasindrasoa zay no
naneho hevitra teo zay avy amin'ny vondrona politika Firaisankina distrika ny Faratsio. Vaovao vao mafana iny vao nirotsaka isorana zany raha tsy diso ny namantsika mpanao gazety any Antsirabe Imamy no nanao ny fanadihadiana ary mampita ny vaovao aty amintsika de isorana ianao mamy zany maneho ny fahaiza manao ny mpanao gazety manao ny fanadihadiana zany amin'ny zava-misy mafana tahaka izao. Justin mitodika ato aminao ako tsy mety vita tsy mety tapitra re vao mainka me mafana nde ataoko hoe mbola tsy mangotraka fa manomboka mangorovitsika aka fangotrahana ve zany le zava-misy any Faratsio aloha zany ino ny fanazavana nentin'ny Ramatoa ihany Tarasenitra Soa teo zany manamafy an'izay zavatra andresahany zay ve Justin raha ny fahafantarinao ny zava-misy satria ianao moa zany de tena anisany hoe tena tany anaty ny tany mihitsy zay niatrika ny zava-misy amin'ny ankapobeny. Sotranao am'le fanontaniana namana faniry zavatra tena nisy moa raha ny tanany district amin'ny Faratsio hatramin'ny hoe nanomboana na atao hoe nanomanana ny atao hoe fifidianana solombavam-bahoaka tany amin'ny district amin'ny Faratsio. De samy nanomana an'izany daholo na ny andany na ny ankilany na ny laharana voalohany na laharana faharoa na laharana fahatelo zay nanomana ny fifidianana. Ka gaga ihany ny tena mahita an'le hoe misy tsy fanarahan-dalàna fa hoe nanao nangala-bato ny laharana fahatelo zay ao anatin'ny Firaisankina de gaga ihany le tena satria hoe ahoana ary no ahavitana an'izany atao hoe ala-bato zany na atao hoe ahoana no fomba nangalana an'izany atao hoe bileta zany tao amin'ny trano zay voatokana ho atao am'izay zay nipetrahandreo zany alohan'ny tsinjaraina anazy manerana ny commune district amin'ny Faratsio nefa efa misy tompona andraikitra kiasika an'izany rehetrarehetra zany hoe ty trano ty de sele ara-dalàna misy mpitandrina filaminana zany ao anatin'izany rehetrarehetra zany misy solotena na kandida misy ao daholo ny senia sy ny tompona andraikitra isan-tsokajiny anatoerana manao an'izay rehetrarehetra zay ka gaga ihany le tena hoe mbola misy zavatra fohita ihany ao anatiny hoe afaka manao an'le ala-bato ihany le laharana fahatelo ao anatin'ny zay voiziny isan'andro ty ary mbola tsy mitsahatra mivoy an'izay io ty kandida anankiray ty laharana faharoa ty de gaga ihany zany ny vahoaka ny district amin'ny Faratsio hoe ahoana ny fomba isiany zany zavatra zany tombona ve zany zavatra zany sa tsy mitombona ka raha mitombona zany zavatra zany de inona zany ny antony ny siny le mpitandrina filaminana ao atoerana de anaiky mora am'izany fotsiny ko ve ny solotena ny kandida laharana faharoa na laharana voalohany na laharana fahatelo isiany zany zavatra zany satria zavatra ohatrany hoe teniteny foana ataoko hoe azo lazaina zany hoe miteniteny foana mihitsy zany le kandida laharana faharoa zany zavatra misy satria nieritreritra n'ireo olona rehetrarehetra reo zany izy hoe tsy olona zany reo olona reo na hoe olona tsy manana andraikitra zany reo olona rehetrarehetra zay voalaza teo ambony teo zay fa de hoe olona nijery fotsiny zay nataony zay olona voalazany teo mangala-bato zany ny rehetrarehetra zay nanoloana teo ka gaga ihany ny tena teo zao voalaza an'izay zao madama teo hoe ny tompona andraikitra rehetra de niarany sele ny trano niarana anaramaso hoe midy tsara ny trano de rehefa moazy indray raha pitsy fa andeha izarany azy par commune rehefa aveo de niarana mondray de ara-dalàna ihany fidy ny trano tsisy ninina rehefa natao zany ny constat de nidy tsara ara-dalàna ny trano ary nizaraina tamin'ny bureau de vote rehetrarehetra manerana ny district amin'ny Faratsio zany nandeha tsara zany ny fizarana nanerana ny commune de gaga ihany zany ny tena manaraka an'izay vaovao rehetrarehetra zay nefa ny tena manara-maso ao anatin'izay rehetrarehetra zay ihany ko de ho za hoe misy lolo zany aty amin'ny district amin'ny Faratsio manao an'ity zavatra ty de tsy hitandro zareo zany hoe iza ny namoa an'le trano raha izay zany ny zavatra azo ilazana anazy na izy ko tsy nanaraka teo zany fa hoe le laharana fahatelo zay skoetainy manao an'le ala-bato sy manao an'le rehetra le fraude rehetrarehetra ray manontolo zany no ny teo fa izy zany tsisy teo ka zavatra mampagaga ihany zay de ho za hoe tsy manendrikendrika be faharitany ihany ve zany le madama na hoe fa tsy hitatsony zay zavatra tena hoe ho atao amin'ny mankety sy maky roa de zara raha misy zavatra resahana de resahana de ohatrany hoe manely vaovao tsy mitombona zany ampisavorovoro an'le saim-bahoaka zany tena tian'le madama ho atao zany fa efa tsy hitantsony moa zany zay zavatra tena hoe iainana
ao anatin'le zava-misy sy ao anatin'le zavatra niainana tamin'ny fifidianana solombavam-baoaka tana district amin'ny Faratsio. De gaga ihany ny vahoaka ny district amin'ny Faratsio fa nisinina zany taty. Nefa raha ohatra hoe ho an'ny kandida manokana zany kandida amin'ny firaisan-kina laharana fahatelo tao amin'ny district amin'ny Faratsio de efa niezaka be io laharana fahatelo io zany nanao zay arak'izay azo atao mihitsy ny hoe tena atao mangarahara amin'ny fifidianana, tena atao tena ho atao amin'ny tena fomba rehetra mihitsy zany andeha amin'ny fahamarinana zany le fifidianana mba eokeny be sy maro satria ny vahoaka amin'ny Faratsio fa mangetaheta fanovana tanteraka de tsisy tahaka amin'ny fahamarinana ihany zay zany zavatra azo lazaina tany amin'iny district amin'ny Faratsio iny. Faharoa manaraka zany de ity ny kandida faharoa de milaza fa Nangalabato ny zara vola ray alina tana ny fokotany Mananety vohatra kominy Vonan'ny Atsimo. Tena mariako eto hatrany fa misy vavolombelona maro zay nijoro milaza ny zavatra misy tany amin'io fokotany Mananety vohatra io. De gaga izay hoe misy an'izany ve fizarana volo zany nefa na de natao hoe namidina lasantsy ara tao anatin'izay rehetrarehetra nanaovana fampelezan-kevitra na mipreka-paina ary de ny vola nomeny hoe zavatra hoe mba omeny malala-tanana zany hoe ty mba misy 4 alina, ty mba misy 5 alina mba hifanampiana anaovanareo esansa satria mazava ho azy moa zany fa ny toerana rehetra moa zany tsy azon'ny tomobile fa toerana vitsivitsy no azon'ny tomobile fa de moto daholo nentina nanao an'izay rehetrarehetra zay de zay ny antony namezan'ireo namana sy malala-tanana rehetra ny fanampiana kely mikasika an'izay hoe esansa zay. De gaga hoe zay mbola manana vola hozaraina ray alina isaky ny olona isaky mifidy nefa mifidy ao anatin'ny kominy Vonan'ny olona amina rivo maro amanalina de aiza nanananay vola am'izany zany ahafahana hozaraina amin'ireo olon'ireo. De gaga ihany zay misy an'izany de hoe ajoro eo ary le vavolombelo le rahantsika mahita hoe zay nomeny ray alina rehefa alohany nandrotsahana vato ato amin'ny bureau de vote zay misy ny fokotany misy anay atao Mananety vohatra. Gaga ihany zay raha ohatra mahasaha zany izy tokony asony ajorony eo ane zany zavatra zany ho hitan'ny olona be sy maro hoe tena ty marina le olona namena an'io ray alina io hoe ty vidio de ty ny ray alina anao. Zay zany tokony zavatra ho hitan'le vahoaka zany zay. Nefa raha ny zavatra lazay madame ty tena atao anatin'ny tena ny aina aman-jeriny zany anatoerana am'izao tsika amin'ny teny zao de hoe antsoratra voarainay antsoratra ny olona no amendro zareo ray alina de hoe iza le namely ray alina de iza le nandray ray alina tokony tsara ho fantatra zany zay ho tsara ho fantatry ny vahoaka ho fantatry ny be sy maro mahitsiny am'izao zavatra misy savorovora ho aty amin'ny district amin'ny Faratsio sy ny ao amin'ny kominy Vonan'ny zay nazahoany firaisan-kina vato be indrindra tokony ajoro zareo zany zay. Misy fanontany kely Justin zany niala tany kafe sy mofo sena fefany zany de misy ray alina ndray am'izao fotoana zao zany raha ny fiampangana azonareo avy ato anivon'ny firaisan-kina mikasika an'iny raha Faratsio iny. Tsy zay ana nefa ny zavatra lazainy fa lazainy fa hoe ny zara paty zara menaka zara le vola zara le hena fefany zay zany ny zavatra nataonay nandritra le fotoana atao anatin'le fifidianana zay nefa mangataka ao meo ary le pirofo tena meo mazava le pirofo hoe tena ty le olona namena le hena fefakilao de ty le olona namena le paty ty le olona namena le menaka fa tsy raisinao atsoratra fotsiny io ane zany zavatra tonga de hoe am'le tenin'ny tanora hoe vakina fotsiny le olona manome information anazy hoe tatary madama nisy an'izao tarikatra nisy an'izao de mandray atsoratra fotsiny izy de zay mety mila zany ao anatin'ny le aina aman-jeriny anatoerana am'izao fotoana zao de entiny nilezana le vaovao manerana an'izao tontolo zao hoe Nangalabato ny firaisan-kina taty amin'ny district amin'ny Faratsio fa izy tsy nahita mivantana na ny olona najoro vavolombelona arany tsy mahita mivantany afany zay tao anatin'izay rehetrarehetra zay de nitondra mpanao gazety izay nitondra ny rehetrarehetra ray manontolo ny vavolombelona mitohaka ny tenda tany an'le toerana zay zany zavatra nisy zany zay ahafahanay tsara mihitsy hoe ahitana le tena fahamarinana zany fa ny olona manaraka anazy tsara hoe tena fahamarinana nentin'ny firaisan-kina nandresena tato amin'ny kominy Vonan'ny district amin'ny Faratsio ka gagabe izay hoe atsoratra fotsiny aiza le soratra nga izy ty tenenina vava fotsiny hoe atsoratra le izy ny azy Justin tena manitikitika maninona ny Vonan'ny sy Ramainandro ny adevitra be ka tao anatin'ny Ramainandro sy Vonan'ny kominy Vonan'ny no nandresena ny kandida firaisan-kina laharana fahatelo tany amin'ny district amin'ny Faratsio tao ihany velona ndresy tao zany kominy anakenina zany ny tena nandresena de ny telo no nandresendry zareo
fa firy ny commune Faratsio? Sivy commune zany sivy. hoe enina amby sivy zany no nandreseny firaisan-kina, ny anazy 3 amby sivy. Zay zay zany le nandreseny, de tsy zaka le madama mihitsy zany le hoe nandreseny ny candidat laharana fahatelo firaisan-kina tao an district Faratsio, reo commune voalazatsika reo, de lasa mitady tolemo rehetra zany izy hoe inona ny tokony atao mba aminona ny vato io. Nefa le izy tsy mivahoaka, tsy anaiky an'izany mihitsy mivahoaka zay commune lazaintsika amin'ny rahalahy io hoe commune Vinanona sy Ramanamby, tsy anaiky an'izany satria hita mihitsy ny hoe fahamarinana, satria zay nianganay tany amin'ny pré-campagne sy tanany tena hoe campagne zany nandritry ny hoe na fandatsaham-bato de niezaka izay nanoran'ny olona, tsy nampiasa vola, tsy mividy olona zay tsy nisy olona vao vidy vola mihitsy nankela, satria zay fa voalazako teo aloha hoe izay tsy nanana vola mihitsy ny nahafahana nanao an'izay, zay voalaza an'izay ny hoe mividy olona ta, tsy mividy olona taroa fa de hoe volana izy mivady mahadiodio sy zay mba napiny ny olona zay malala tanana no nampedina. Zay zany ny zavatra tena nentinay nandresena lahatra ny olona, ary le tena foto-kevitra zany tena olona zany nijoroana, ary nampianatra ny olona mihitsy zany zahay hoe tsy vola no entintsika andeha hifidy na andeha entina andresena lahatra, fa de tena hoe alaotsika tena hoe fahamarinana no entintsika andresena lahatra ny olona, resy lahatra ny olona koa fa mahalala ny ataony, satria efa fantany ny situation misy amin'ny district Faratsio, satria efa fantany ny fijaliana nahazo azy nandritra ny taona maro, na lalana na tsy fandriam-pahalemana na rehetrarehetra zay tsy voatanisa fa tsy voalaza tsomo izy fa de fa maro be zany le resaka olana mikasika ny district Faratsio, fa eny fa na de hoe ho amin'ny Madagasikara ray manontolo ara de tsisy zavatra mandeha zany de fa tena hita le olona district Faratsio fa de tena hoe olona tonga saina tanteraka, de tsy voavidinao vola tsony izy, fa de tena hoe tao anatin'ny fandresena lahatra ny olona tanteraka zany izay, natana amin'ny pré-campagne, natana ny hoe campagne no niezaka mafy nandresy lahatra ny olona, de resy lahatra ny olona de nandatsaka ny safidiny izy, tsy niteriterena izy, tsy novozonina fa de nandatsaka ny safidiny vahoaka ny district Faratsio. Ny nalefatsika teo Justin ho atsika mpanaraka mivatana fandarana dia ny Isambato zay navoaka ny seny Foibe mialatsiny moa zany faly vetivety fotsiny raha misy afaka manome ary taratasy ny SRMV Faratsio ry mba azafady mba raisina kely azafady etsy amin'ny retour le izy de ho alaina kely, satria ny navoaka ny CNIV misy mahasamy hafa ny vokatra zay navoaka ny SRMV Andriamatoa Justin. Raha navoaka ny CNI avana toerana SRMV ny tany teo fa ny CNI tamin'ny talata teo. Raha zavatra misy zany tsy mifanalavitra le izy, tsy mifanalavitra zany raha ohatra hoe le fampitana zany ho jerentsika, fa de tena hoe mitovitovy teo zany le izy, zany hoe raha niangatana mivany amin'ny QG anay zany tamin'ny voalohany tsy de tsy mifakaiza tamin'ny CRMV le izy fa de nitovitovy teo satria araka le teneniko hoe tena nandeha tamin'ny fahamarinana le fividianana zay natao tamin'iny fotoana iny, de ny olona rehetra moa zany rehefa hoe manisa vato de eo de mariana trano moa zany na manafaniry fa tsy nisy ny korotana tao anatin'ny fandatsaham-bato tsy nisy ny olana, tsisy ny fifamalina, tsy misy ny mamimamy teo ivelan'ny bureau de vote fa de nanao ny andraiky ny daholy ny solitena ny candidat tsirairay avy, zany hoe solitena nisy telo menada zany de samy nanao ny andraikiny ary misy mpitandro filaminana ihany koa zay nalefa tany ihany koa tamin'ny fotoana io efatra supplémentaire ny zareo de roa camion tonga tany, de naparitaka ny zareo nandritra ny nanerana ny bureau de vote manerana ny district Faratsio, ka za gagagaga ihany mahita an'izany zay rehetra hoe ahoana ny mbola misy ihany le mbola hoe olana na korotana na le hoe olona vidina tety any ivelany bureau de vote androtsaka ny vato atsy anatin'ny vata mangarahara, de safe zany ange raha ohatra zay ny zavatra misy inona zany ny alaina le mpitandro filaminana aloha ray, le satria le mpitandro filaminana tsy de nanalavitra le bureau de vote fa ohatra hoe 10 metra miala mivaravara bureau de vote ry zareo mipetraka, ry zareo anefa tsy hoe olona mpitandro filaminana ray na roa fa maro be, efa isy efa 20 ny eo amin'ny bureau de vote, ohatra hoe voalohany sy faharoa misy bureau de vote anankitelo milahatra eo, anankiroa tonga tany Vinanona ve le mpitandro filaminana nanerana district Faratsio mahitsy fa tsy hoe tana Vinanona rery, ary tapitra nisy an'izay daholo le bureau de vote 200 tapitra nisy mpitandro filaminana, akoatran'ny mpitandro filaminana tao atoerana zany de nisy mpitandro filaminana avy aty ivelany zany tonga tany,
de za gagabe zany mbola hoe misy an'izay zavatra zay ihany hoe misy problème ro misy problème ro rehefa nanontaniana daholo zany ny solo tena candidat zay niasa tao ny délégué andro zareo sy ny rehetrarehetra ray manontolo de tsy misy le olana zany hoe fa hitantsika tamin'ny sary teo moa zany rehetrarehetra zany na tamin'ny herinandro na mandeha amin'ny tambajotra serasera de efa hita teo daholo zany rehetrarehetra zany ny olona avy mifidy tao arareo tomboka tena azavaiko tsara mihitsy mba azahoany le pianao atsika zany sy mijery atsika hoe tena zay le vaovao marina vanany district amin'ny Faratsio ny olona avy mifidy tao ny olona de manontany mpitandro filaminana ravirany hoe lama tsara very ny any de lama tsara ka hay tsisy ninina efa nikatona tanteraka mihitsy ny bureau-pifidianana nanerana district amin'ny Faratsio voaniala mpitandro filaminana namonjy tanàn-dehibe zany hoe namonjy taty tanana Faratsio tanàn-dehibe zany reo mpitandro filaminana reo ary mbola nijanona teo reo ny ray alina sy ny ray atoandro tsy misy mihitsy ny olana tsisy nikorotana tsisy mamitoka tsisy fisamborana tsisy ninina fa de tena hoe nandeha tsaka sandavany ny fifidianana tanany district amin'ny Faratsio zay zany ny zavatra misy zany raha jerentsika hoe amin'ny akapobeany de gaga be ny olona rehetra manerana district amin'ny Faratsio na ny manerana zao tontolo zao mihitsy ny hoe taiza zany ny sily le alabato de taiza ny sily le korotana de taiza ny sily le alabato de taiza ny sily le olona namena ray alina aloha ny androtsahany an'le vato ao anatin'ny vata mangarahara ya fa naizany zany na tsikaritra tsy fanarahan-dalàna maro ve ianareo tamin'ny fotoana mifampilezakevitra na mety misy trangan-javatra hafa ihany tao anatin'ny fampilezakevitra aloha de tena marihana trany ary ny marina no tena zavatra lazaiko mba ahafahan'ny olona zany mampitony ny fon'ny olona hoe zay ny zavatra tena misy avana Faratsio za zanako Faratsio 100% mihitsy nanany tao anatin'ny fampilezakevitra ary zay de fa nandeha ny fampirorona maro isan-karazany zay hitantsika tamin'ireny tambajotra serasera reny fa de tena nanao ato zay tanteraka mihitsy ny ity la candidat laharana faharoa ty tao anatin'ny district amin'ny Faratsio satria zao nilazako an'izany hoe ny mpampianatra de misy nafindra ny toerana ny mpitandro filaminana de nisy koa nafindra ny toerana zany hoe mpiasam-panjakana tao amin'ny district amin'ny Faratsio zany de misy nafindra andro zareo toerana tao anatin'izay fotoana fampilezakevitra tao anatin'ny kapaina pré-kapaina rehetra zany de misy no nafindra andro zareo toerana zany zany hoe le olona zany raha vao tsy mifanaraka amin'ny heritreriny ty madame ty zany de avy hatrany de tonga de afindra ny toerana ny eo ny eo ihany nefa zavatra tsy fantatry le madame ty hoe mbola ho anatin'ny fotoam-pianarana tanteraka ny am'izao tsika miteny zao tokony tsy isy zay fa amin'ny raha toeran'izay fa de manao fandikan-dalàna be fotsontsotro zao zany le madama hoe tena za ve ny tompon'le fahefana za ve ny tena tompon'le lakile za ve tena mpandoa bary marina arak'le lazainy de zavatra zay lazaiko tsy maintsy tanterahana ao anatin'izay zavatra anabetreko an'ireo tolonreto andanina reo findrary na manao fampilezakevitra ary izay de raha onany hoe nareo tsy mahazo manao fa zay zao manao eo zay manao am'ty toerany ty zay manao eto zany zavatra ataony madame io raha paraporony tamin'ny ilatsahana tamin'ny fifidianana solombavam-baoaka tamin'ny 5 taona lasa tena zavatra tena namofady mahitsy ny zavatra niseho tany amin'ny district amin'ny Faratsio tamin'ity ndray mitoraka ty satria zao nilazako azy candidat-nako Valomena Da zahay tao anatin'ny district amin'ny Faratsio tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny 5 taona lasa na mifandrindra tsara izahay tamin'izany fotoana zany hoe ny candidat anankiray manao atsasakadiny eto satria ny toerana anankiray zay ny toerana azo nomen'ny commune nameno ny tompona indray tsitrana toerana de hoe atsasakadiny ny candidat anankiray de atsasakadiny ny candidat anankiray de na mifandrindra na mifandefitra tahaka an'izany zahay fa tamin'ity ndray mitoraka ty zany vao nisy an'ity madame ty zay ny zavatra nisy tany fa de tonga de mandeha ny jidijadona mandeha ny didiny Besandro le fomba fitenitsika zay mandeha ny didina Besandro hoe zay manao eto nareo tsy mahazo manao eto niaina zany ve nareo niaina tamin'izany zay zany tany amin'ny district amin'ny Faratsio niaina tamin'ny fampirorona tanteraka zany nivahoaka ny district amin'ny Faratsio hoe tena didina Besandro izy ty tena didijadona marina izy ty tena am'le fiteny hoe tena voageja marina le vahoaka malagasy de zany niaina natao anatin'izay hoe tena toe-tsaina vaiza kolontsaina vaizany misiny zany nefa de milaza fa de tena hoe gasy ray gasy reny tsika rehetrarehetra de lasa nanjary tsy nisy an'izay lasa ohatrany hoe volena kolontsaina maloto zany le tao anatin'ny district amin'ny Faratsio hoe zay zao no eto zay ny tompon'ny fandidiny eto de tsy afananoatra zany ny tompona andraikitra rehetrarehetra fa de tena hoe nanaraka an'izay didiny
ny mpiasam-panjakana tao amin'ny district ny Faratsio satria ny aina tao anatiny fampiororona tanteraka, ny aina tao anatiny tena hoe fanantenana zany le olona, tena lava zany le vahoaka ny district ny Faratsio no zay zavatra misy rehetrarehetra zay. Zany rehetrarehetra zany ny aina ny tao amin'ny district ny Faratsio indrindrandrindra hoe le candidat mpifaninana taminy. Nefa ny vahoaka ny district ny Faratsio tompoko tena azoko eto no milaza fa vahoaka endry, vahoaka tena ao anatiny tena hoe miaina amin'ny soatoavina malagasy, miaina tena hoe tsy misy manana hoe eritreritra hoe andao anankirotana, nandao andeha angalabato, nandeha anao an'izao fa efa fantatry ny vahoaka ny district ny Faratsio zavatra tokony atao satria ao anatin'ny ray andro iny ao anatin'ny tena ataontsika hoe 7 dia ray andro iny anehoany ny vahoaka ny district ny Faratsio sy manerana Madagasikara ny hoe ino ny asa mba safidiny. Zay zany ny zavatra nisy tany. Ya, fa ho anao manokana nivoaka ny vokatra vonjimaika, navoaka ny CENI, dia eo am-piandrasantsika zany ny famoahana ny vokatra ofisialy zay avoaka ny ACC. Eo anelan'elan'izay zany tamin'ny talata ny CENI namoaka ny vokatra vonjimaika. Zao zany alakamisy misy fampiantsoana dia misy fiazonana any Antsirabe any momba ny raharahan'ny Faratsio. Inona ny fandikany Justin sy ny firaisan-kina raha afaka miteny amin'ny anaran'ny firaisan-kina ny Faratsio ianao ny zava-misy amin'izao fotoana izao zay mandeha ny Antsirabe? Zavatra misy moa dia hoe le Papa GT zany sy le anankiray Varian'ny Ramainandro faravohatra safady dia nolazaina fa hoe nanaparitaka nividy olona ray alina alohan'ny nandetsahana ny olona anankiray vato ao anatin'ny vata mangarahara. Maria Quatrana nefa fa io le Papa G io tsy manana tomobile, tsy manana vola atao an'izany, ary tsy eritreritra hoe izy nandeha rotsaka ho député na izy no candidat ho fidiana. Anefa ahoana moa izy no andeha hanao an'izany? Tsy le candidat le larana numéro 7 ve Ramilson Mianjanara ve no tokony hanao an'izany satria izy no fidiany vahoaka, dia gaga ihany no mahay anao an'izany hoe zay ny mpangana anazy amintsika miteny zao zay voatazona any Antsirabe any moa izany mazava ho azy. Ka gaga ihany mieritreritra an'izay sy manaraka an'le vaovao, fa dia ny zavatra misy dia ny hoe ny vahoaka ny Faratsio dia vahoaka mora tenenina, vahoaka mora tony tsy manana kolotsaina maloto tahaka an'izany. Dia ny andikanana azy zany araka le fanontaniana napetraka teo dia hoe miaina ao anatin'le ohatran'ny hoe fampiororona le vahoaka ny district ny Faratsio tratra ny ato zay zay izy efa hita hoe resy izy dia tsy manaiky an'izay fa resen'izay izy. Inona zany ny zavatra tena hoe hotadavin'ity madame ty raha zavatra misy sy vaovao voaraintsika isaky ny ray minitra tsika moa dia maheno le vaovao avy any foana no zavatra hoe tsy hay marina zay tena antony. Ka za zany raha ohatra zay ny zavatra misy dia tena zay ao anatin'ny firaisan-kina ao anatin'ny district ny Faratsio dia manameloko an'ity madame ty tanteraka zay, ary miantso any tompona ndraiky mpanjakana rehetra mihitsy zay anatin'ny district ny Faratsio mba hijery an'ity raha ty akaiky. Fa sanatry mivavana diny lela ve raha ohatra ka mitroatra le vahoaka ny district ny Faratsio dia ampivahaolana ve zay zavatra zay ary ampahafahana zany hoe alamin-javatra ve zay zavatra zay. Ka za zany mba maniry tsy hisy an'izay fa dia hoe mijery akaiky ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra zany mba hijery akaiky amin'izao zavatra misy famoafao amin'ny district ny Faratsio. Ary zay district ny Faratsio dia miantso any ACC mba tena hoe amoaka ny valim-pifidianana amin'ny tena fomba mangarahara sy fahamarinana satria ianareo ihany koa dia ao anatin'ny atao hoe vahoaka malagasy, dia miantso izay mba amoaka ny valim-pifidianana amin'ny fahamarinana. Fa za zay manao antso avy eto dia zanaky ny Faratsio ary tena nanaraka akaiky ny momba ny fifidianana sy olom-bavam-bahoaka tany, fa dany dia tsisy nininona mihitsy azo lazaina hoe tena nandeha tany fahamarinana be. Ary raha tena paraporany hoe raha oharina amin'ny commune rehetra zay na district manerana Madagasikara, tena sahako milaza fa zay tena naka voalohany mihitsy atao anatin'ny atao hoe filaminana na fahavahoaka ny district ny Faratsio nandrotsaka ny vato zay ny safidiny tsy niteritereny izy tsy novozona fa dia tena hoe nandatsaka ny vatony ny vahoaka ny district ny Faratsio. Ya, miteny district ny Faratsio ihany ianao zany tsy fantatro zay mety hitranga ho amin'ny rapitso ny rafaka pitso
mahoraka be am'izao fotoana izao le resaka fampijoroana n'le hoe komity miaro ny safidim-bahoaka amina toerana maro samihafa. Eo aza moa zany raha ny vaovao voaraiko eto amin'ny toerana misy antsika eto dia nisy valandresaka ao am'mpanoga gazety ihany koa nataon'ny candidat Rasmanina Paulbert Rosy ary dia mitakiny marina izy satria mibetsaka ny zavatra tsy ara-dalàna tamin'ny fifidianana iny dia manao antso avy amin'ny ACC. Raha ohatra moa manana ny information mikasika an'izay tsika faly Ramananarivo mba ahafahantsika mizara mivatana zany ny vaovao eto amin'ny fandaharantsika rovako ny safidiky dia azaraintsika izay faly azafady indrindra fa iverina ny Faratsio manahoana ny mety hoe angamba mitovitovy amin'ny tempérament rehetrarehetra ihany Faratsio mba miandry tena mandry tsy lavoloha vahoaka, mety manana gestion ihany areo amin'ny vahoaka satria ianareo aty Antananarivo ny vahoaka ny Faratsio fa manahoana nefa ny mety hoe ho fiarovany vahoaka n'izany safidiny zany. Raha sotranao amin'ilay fanontaniana namana faniry zavatra misy dia ny vahoaka ny distrikta Faratsio dia vonona mijoro amin'ny famarinana izy aloha ray ary ny safidiny dia tsy azo ahodikodinao. Raha ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia tsy voahodikodinao mihitsy ny safidiny ny vahoaka ny distrikta Faratsio, indrindra moa kominy Vinanony zay nandreseny ny candidat laharana fahatelo zay ao anatin'ny firaisakiny dia tsy anaiky an'izay mihitsy izy na ninona mihitsy zany zay hevitra heveran'ity candidat laharana faharoa ninona mihitsy zavatra ataony tena lazaiko mihitsy na ninonao na hosamboronao daholo raha ny vahoaka manerana ny kominy Vinanony sy manerana ny distrikta Faratsio dia sahako milaza eto fa tsy anaiky an'izany ny distrikta Faratsio na ninona mihitsy ianao zany madama samy milaza anao mihitsy fa tsy vitanao mihitsy ny anodikodina ny fahamarinana sy zay safidim-bahoaka tany amin'ny distrikta Faratsio sy tao amin'ny kominy Vinanony zay nandreseny ny firaisakina tany. Tena samy milaza aminao an'izany mihitsy ny ako zany joro eto, za milaza amin'ny aina manjery ty sy ny fahita lavitra ty dia tsy voahodikodinao mihitsy ny safidim-bahoaka any kominy Vinanony. Fa rehefa tokony ho resy ianao dia tonga dia mipetraka hoe amin'ny faharesena fa tsy andeha hampianatra ny vahoaka ny distrikta Faratsio, hampianatra kolotsaina ratsy sy hamotika le fiarahamonina na ny distrikta Faratsio satria zao zava-misy zao mantsy zao namana faniry dia tena famitehana tanteraka ny fiarahamonina na ny distrikta Faratsio zao zavatra misy zao satria lasa mandeha mampifandrafy an'le olona sy lasa tena ohatran'ny mampiteraka fahavalo ao anivon'le fiarahamonina zany le zavatra misy amin'izao satria raha ny zavatra misy an'le toerana namana faniry azavaiko aminao tsara fa vao nafantatra fotsiny zany ny vahoaka ny distrikta Faratsio hoe resy tamin'ny salanisa ohatran'izao madame Lalatina aloha dia tsorona mihitsy le resaka hoe resy izy tena resy tamin'ny salanisa ohatran'izao dia na ny olona mpanarabe azy efa nilaza mihitsy fa hoe efa dia tena resy izahay dia lasa ohatrany hoe andeha ampiady an'le olona natoerana indray ve zany sanatria ny vavana dilela le zavatra misy nandeha ampisaviritaka nefa zavatra efa milamina nefa efa nandeha ambara tonga ny rehetra fa niainga tana amin'ny CRMV tana toerana taty koa ny taty amin'ny CNI efa namoaka ny lisy pifidian'ny voka-pifidiana na vonjomaika efa reny ny zavatra misy dia sahanao ihany ve mbola manana heritreritra ihany ve zany izy amin'izao fotoana zao hoe le fotsifotsy mbola avaditsy maintimainty na le maintimainty andeha avaditsy fotsifotsy dia tonga dia za dia efa mampitandrina mihitsy ny eto fa aza manana heritreritra hamadika an'izay zavatra zay fahamarinana zay fa aloha ny fahamarinana mbola hijoroanay ary fahamarinana no mbola andrasantsika amin'izao fotoana zao zay nitsona tamin'ny nitsoko teo tamin'ny ACC hoe dia miangavan'ny ACC mba hamoaka amin'ny fahamarinana sy amin'ny mahitsy mba tsy hampianarana le gasy sanatria ny vavana dilela andeha hampianatra azo ratsika tsy kolotsaintsika malagasy zay fa dia hoe samy malagasy tsika ny eto dia rehefa resa izy dia mipetraka amin'ny fomba fahareseny dia rehefa nandresy zay koa tsy manao kora lava ne zay ao anatin'ny firaisakina distrikta Faratsio hoe rehefa resy dia andeha hanao kora lava be zay zay ara mbola manana heritreritra tena hoe andrindran'le tena rafi-piarahamonina tsara verina fiarahamonina tena zany ny fifidianany dia miverina amin'le verina fiarahamonina ary na dia atao hoe ny fahavalonay zay olona tsy mitovy hevitra taminay tao anatin'ny politika iny ary dia ho antsonay mihitsy
andeha amerina an'le fiarahamonina ao anatin'ny district, amerina an'le Soatoavina malagasy, amerina zany tena hoe rafim-piarahamonina, tena hoe amerina tena hoe faratsio, tena mahafaratsio amin'ny faratsio. Zay ny zavatra mbola ho volavolainay ao anatin'izay aorian'ny fahalalínay, aorian'ny tena hoe voan'ny voka-pifidianana ofisialy zay avoakan'ny ACC. Ka hoana zay no andeha ifandrafy indray, nandeha zay ny antso andeha antso fahavalo ary indray, tsy manana saina zay angamba zay na hoe manana toetsaina zay fa de asakasaka zay hoe andeha ampifandrafy an'le fiarahamonina zany izay olona anao an'izay. De anazy indray zay zavatra zay fa zay tsy manana eritreritran'izany fa de nenay averina tena amin'ny rafim-piarahamonina tsara mihitsiny ao an'ny district Faratsio, satria zay olona zay natao anatiny atao hoe fiarahamonina ambanivohitra, kolotsaina ambanivohitra, Soatoavina ambanivohitra, tsy hanana eritreritran'izany mihitsy izay fa de izay na efa nanana hevitra amin'izany fa de ny ao aorianan'ity vokatra ofisialy ty moa zany nandrasina de efa haingy zay rehetrarehetra zay namana faniry. Ya, niany le tena fanontaniana teo mihitsy mbola tsy voavaly tsara izy hoe mino fa manana fifandraisana nareo avoaka amin'ny Faratsio. Tsy akijalona angamba ny appel isan'andro Justin sy message avy amin'ny Faratsio fa na izany na tsy zany aza tena maraba avao le vahoaka ary tena liana mikasika an'le zava-misy aty Antananarivo. Raha tsy diso efa nanao fanambarana ihany koa ny zanak'Apeleza amin'ny Faratsio zay monina aty Antananarivo, tena manara-maso akaiky ny zava-misy ary tsy lefitra ihany koa raha sanatry ny tokony tokoa. Ingany mba ataontsika hoe sanatria angamba zay namana faniry fara zany misy de tsy ho aitsona angamba ny zavatra iseho eto aty amin'ny district anany district Faratsio fa de tena hoe isaritaka ambony ambany, fa de miandry fotsiny amin'le vahaliny tsara fotsiny zany vaoaka ny district Faratsio. Fa ny zay zany tsy fantatritsika zay zavatra iseho aloha fa de mbola ataontsika hoe sanatria fa ingany tsy hisy an'izay fa de hoe ny filaminana tadavitsika zany fa raha zay sanatria misy de mitsorotana ambony ambany be, fa izy mantsy mieritreritra hoe raha sanatria mivavana dililelaka izy no eo amin'le toerana de mieritreritra ve izy fa ilamy maro zany le district Faratsio, satria ny olona nandatsaka mivatana le mahafantatra hoe zay ny anay tamin'ny fahamarinana de tsy anaiky an'izany velively ny olona aloha marieko mihitsy fa tsy anaiky an'izany velively ny ao amin'ny district Faratsio. Ka mbola averitra aminy ihany hoe rehefa mba resy ianao madama de oka mba tena hoe ho resy ianao tamin'ny fahamarinana naresenao fa tsy nisy zavatra hoe olona vidina vola tatsy na olona menamenaka na menampaty araka le lazainao. Zavatra mampagaga koa ny namana faniry le zavatra nataony no andeha ansokoetena le larana fahamarinana tato atan'le fahamarinany hoe nizara menaka olona larana fahatelo nefa izy manao an'izany, izy no mizara soma, izy no mizara vy, mahamme vola amin'ny fiangonana, mahamme vola tsy mahamme vola roa, mahamme vola ry, mahamme vola tsy mahamme zavatra efa tsy tenenina tsony zavatra nataony tany, zavatra hita maso ane zany vahoaka ane mahafata mahita an'izany tsisy zavatra miafiny zany. De io ndray zany no avadiny makatao le firesakina, le firesakina ndray no manao an'izay zavatra zay nefa ny firesakina raha tsy manana eritreritra nanao an'izay, zay zavatra nampagagana tamin'ny fifidianana iny na tamin'ny natao tao anatin'le fampelezantevitra de gaga ihany ny mpanara-baovao rehetra sy ny vahoaka malagasy mahaino an'izany inona le ataiza le menaka ny zaraina tao anatin'le firaisakina de zavatra oatra mampagaga ihany le zavatra misy ohatrany hoe le toetra ratsy mive zany andeha ateo ato amin'le afindrato amin'le olona ato na le zavatra nataony tary aloha izy natao manao an'izany fa tsika tsy nanao an'izany nefa izy nanao an'izany. De zay moa zany efa tana anatin'ny fampelezan-kevitra hoe fampelezan-ketana nataondry zareo taty fa tsy fampelezan-kevitra nataondry zareo fa de hoe rehefa mamin'izy de raiso le izy satria efa menantsika de raiso le izy fa ny safidy ze fitiavanareo aza midy anazy satria tsy aza midy vola moa ny fitiavana, tsy aza midy vola ny fitiavana. Takan'izay zany zavatra misy tanany district Faratsio zany namana faniry za miresaka teny aminao eto sy miresaka aminena manjery de olona lavany ary tena nahita maso za ary tsy momba ny zavatra tsy marina za fa ny zavatra fahamarinana no lazaitsika mba hafahampeno manaraka tsara le vaovao sy mba hafahampeno hoe tena zay marina zavatra nisy tanany district Faratsio namana faniry. Ya, misy aminareo zay manaraka mivatana ny fandarantsika moa zany manontany fa aiza ny candidat mily tsy manazava izany zava-misy zany ya eo am-panomanana izy satria moa zany ny isika ihany koa moa zany eo anivon'ny firaisakina manoloana an'ireo tsy fanarahan-dalàna maro samihafa
ireo fioaram-pefy maro samihafa nandritra ny fifidianana iny dia nametraka karazam-pitoriana samihafa zany eny anivon'ny ACC dia mandamina sy mandrindra amin'izay ary fampizara andraikitra zany ny solitena firaisan-kina avy any Faratsiho dia zay ny tsy maheo ny kandida mihitsy satria dia isany koa zany ny famaliana ireo mety ho fikarohana marina eo anivon'ity androm-panjakana izay amoaka mivokatra ny fomba ofisialy ity. Ato aloha zany dia ny fankahirezana ny Justin aloha zany sy ny vahoaka amin'ny Faratsiho dia mirarakopana mihitsy izy amin'ny pejy-ny MBS izay mandefa mivatana ny fandarantsika. Maraparantsika Justin efa betsaka ny zavatra niresahanao teo fa ngamba ny any tanàna izay manaraka mivatana amintsika eto amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny zanakam-pelezana eto an-toerana, eo ihany koa ireo vahoaka malagasy izay miara-miompeo satria isan'andro tsy tsisy vaovao ankoatra amin'ny Faratsiho ary ny fil d'actualité rehetrarehetra dia saika Faratsiho. Inao fa mba manana ianao raha minitra mba hamezana ny zavatra andesahantsika teto ary antso ataonao amin'ny vahoaka amin'ny Faratsiho na izay mety ho tokony andraikitra fa. Voalohany sady fara moa zany dia hoe misaotra ny vahoaka ny district amin'ny Faratsiho na mifidin'ny président mily na tsy mifidin'ny président mily dia sorana be dia be tsika vahoaka manerana ny district amin'ny Faratsiho fa iny moady ladombon'ny mpianakavy iny ny mahery ty tsy miobo tsy miorakoraka moa ny resy ty ka tra lasa ohatran'ny gisa lamangalaky etsay ihany amin'le fomba fiteny azy tsy tohizako tsony fa dia fahintsika rehetra angamba moa zay sasy ten'izay na le ohabolana fa dia hoe misaotra ny vahoaka ny district amin'ny Faratsiho makasitraka indrindra dia mampahery atsika fa dia marina moa marina ihany tsy azo torana marina ary tsy azo takonana fa dia misaotra atsika rehetrarehetra ray manontolo nanatanteraka ny didy nanefa ny didy tamin'iny fa 7 volana May 2024 iny zay netrehantsika vahoaka ny district amin'ny Faratsiho indrindraindrindra ny vahoaka malagasy manerana ny nosy dia makasitraka atsika rehetrarehetra ray manontolo za miteny eto moa zany dia solo tena ny kandida président mily na député mily zay avy any district amin'ny Faratsiho araky ny voalazan'ny namana faniry teo ihany moa zany dia hoe ny andraikitra mba nizarazaraina kely satria efa hitantsika ihany le zavatra misy any district amin'ny Faratsiho dia izy nakatsy za nakaty namana sasany nakary sasany nandeha nakary dia samba manatanteraka ny didiny sy andraikiny satria ny didy moa tsy an'olon ratsy ary ho an'ny olona manam-panahy fa tsy ho an'ny olona tsy manam-panahy zany fa dia hoe makasitraka atsika rehetrarehetra isa-tokantrano na aiza misy atsika na aiza andehanantsika na aiza hitadavantsika vola dia makasitraka atsika rehetrarehetra manerana Madagasikara indrindraindrindra ho an'ny district amin'ny Faratsiho dia veloma daholo baibay daholo veloma tompoko. Eny ary misaotra ny namana Justin tsika misy liaina lefako any amin'ny faly any dia mba jerevo vetivety andaso ary andaso aloha ity liain ity zany alefako vetivety satria mbola miresaka Faratsiho ity dia hitantsika ny hitondrana azy zany atao anatin'ny fandarantsika. Eny ary mbola hitony fandarantsika fa hanao fandaminana vetivety fotsiny zany miaraka amin'ny namana samihafa atao amin'ny lafiny teknisy satria misy zavatra hitako ato dia hoarahako kely vetivety kely izy mandritra izay fotoana izay mbola asaiko isika tsy ala lavitra ny fandarantsika rovako ny safidiko mba ahafahako zany manaraka tsara n'le situation misy amin'izao fotoana izao satria misy vaovao voarahiko ato dia hikisaka kely vetivety fotsiny mba hanao ekoty kely an'le zavatra ato zany hieno kely an'le izy ato dia alefa aloha zany faly le hira fametanana ny komity miaro ny safidim-bahoaka ary raha ny vaovao voaray koa amin'izao fotoana izao dia miomakomana daholo ny any district rehetrarehetra any mametrapetraka ny fiarovana ny safidy marobe izy ato efa azontsika akony zany ny fivoriana samihafa ametraka n'le komity miaro ny safidim-bahoaka zany amin'ny fotoana tokony hitenenantsika an'izany dia hitentsika fa aleo aloha zany ataontsika le hira fanetanana ity dia asaiko hatranintsika aza mbola miala ny fandarana fa mbola hiresaka zavatra amintsika indray ny tena ko efa zany fa misy zavatra kely tsy maintsy henoantsika zany vetivety onja.
mangina atsika jiaby mila mirahina komity miarony safidy bahoaka komity miarony safidy bahoaka fitaorana basy miboaka na ino raha mandalo atsika tsy mitsoaka zay tsy mahay sobiky mahay fatrambary rano sy vary tsy mifanary iarisika ny latsabato sy mamadika tatoato mila mirahina tsika mianakavy daolobe lelana vehivavy komity miarony safidy bahoaka komity miarony safidy bahoaka ry kandida ny rotsaka hofidiana miantso atsika rehetra andao irahina ry vahoaka andriamanjaka tompo-pahefana andao hiaraka amerina ny Madagasikara ho tany tandalana tomponandraikitra tsy vidina handaotsika irahina tsisy matahotra tsy mitsoka hiarony safidy mbahoaka komity miarony safidy bahoaka komity miarony safidy bahoaka
Ya, de makasitraka tsika tamin'ny namana ao amin'ny lafiny teknika moa zany nahafahana nandefa ireny hira ireny na ny hira fanetana ny komity miarina safidim-bahoaka na ny hira farany teo ihany koa izay nitantsana ny amin'ny fomba fifanetana ny samy vahoaka moa zany hira nalaza taloha tany dia nisafidiany namana atao amin'ny lafiny teknika atao eny ary reny zava-misy any amin'ny distrika ny Faratsio miezaka mahazo ny vaovao tsika raha ny fantatra dia any ambadika any efa mandray an'le raharaha ihany koa amin'ny tandrify azy ny seny fohy be hitantsika eo ihany inona no zavatra ho raisin'izy ireo amin'ny tandrifin'izy ireo sy ny mety ambaran'izy ireo satria dia mahazo an'izany akom-baovao zany isika fa manao rano lava ihany koa zany ny fanambarana etsy seroa amin'ny zava-misy amin'ny akapiany eto amin'ny firenena ka nilazana ny endriky ny tsy fanarahan-dalàna dia ny solombavambaoka Rasimanina Polibera na Irosy izay solombavambaoka ny boribory tamin'ny fahaefatra teo aloha amin'izao fotoana izao mbola solombavambaoka ny député Rosy miala tsindrina député Rosy solombavambaoka perinasa mihitsy izy satria mbola tsy tapitra ny mandaha raha tsy misy ny famoaham-bokatra ny fomba ofisialy amin'ny fifidianana tamin'ny fifidianana farany teo izay avoakan'ny ACC no izany mbola miasa ara-dalàna zany solombavambaoka fa anisan'ny porotsaka hofidiana izy tetsy amin'ny boribory tany fahaefatra ary nanao valan-dresaka ao an-tany gazety io maraina io dia nanana ny fomba fijeriny ary nahitsihitsy mihitsy ny amin'ireo zavatra rehetra tsy ara-dalàna zany tamin'ny fifidianana iny ary mitaky mihitsy ny fandraisana andraikitra miainga avy eo anivon'izay androm-panjakana izay mpamoaka didiny amin'ny fifidianana izay tena mba hampiatra izany kanefa raha sanatria moa zany tsy izay ny zavatra mitranga dia manambara ny toeny ny solombavambaoka Rasimanina Polibera na Irosy aratsika avy hatrany aza efa nio-kevitra izay nataony tamin'ity marain'ity eto amin'ny fandarana arovako ny safidiko. Zom-pirenena feno ananany tsiraray ny maneho ny heviny raha misy tsy mahafapo azy ao anaty demokrasia. Fifidianana solombavambahoaka ity eraky Madagasikara fa menomenona daholo. Ny zavatra hitranga dia irahina reo olona rehetrareo hiaraka hitaky ny zava-marina raha ohatra ka tsy marina mana mivoaka eo. Za zany tsy mbola mitsara androany tsy miteny izany lany izany tsy lany fa miteny fa tsy nisy tsy ara-dalàna tao dia miandro ny valim-pitsaran'ny ACC zay raha mandeha amin'ny laoniny io dia milamina ny tany sy fanjakana tsy mandeha amin'ny laoniny io dia andray anjara feno tanteraka amin'izay hetsika rehetra eto amin'ny firenena ny tenako manokana sy ny mpanaradia hitaky ny marina ny rariny ny hitsiny eto amin'ity firenena ity. Miantso dia nizao ny zandary miaramila ny polisy nareo arbitre nareo miaro institution nareo fa tsy miaro olona alao andeha ny fihetsiketsehana dia nareo manao encadrement tsisy animba zavatra eo tsisy amon'olona eo tsisy aninina eo fa hitaky ny zony feno reo rehetra na tsy ary vohitsakitsaka ny zony meo ny itinéraire zay mikarakara ny famorim-bahoaka nareo mikarakara ny filaminana dia alao hiteniny olona izay ihany no angatahako zavatra isy eo dia hikambany reo hikambany reo tsisy andeha rery reo dia hiaraka reo dia samy hitaky zay alahelo ny tsiraray dia mikambany eto amin'ny firenena fa ity no mba aiahy avy aty amin'ny tenako raha-pirenena raha antsika mahita ny rano tsy ampy ny jiro tsy ampy ny lasantsy hiakatra ny petrôla hiakatra ny ministera betsaka no voaroaka mpiasa-panjakana satria nitenenina tao amin'ny assemblée teo fa ahidina ny vola iasan'ny ministera rehetra zany hoe hiatrika krizy ny firenena zany fotoana ve zao mbola isy olona anao fananina anao vonany araka amin'ny filazan'ny filohan'ny ACC azy fotoana ve zao ambolena korotana eto amin'ny firenena iza mamboly korotana ny olona kitikitika ny safidim-bahoaka ny mamboly korotana fa tsisy olona daly eto fa nizaniza ka hitondreo mila filaminana mila fandrindrana ka rehefa tsy zay no mitranga jezy olona manao an'izay ny mpanakorotana fa tsy le olona miteny hoe ahoana marina momba an'ity.
Zay tokoa zany ny faneho-kevitra zay nataony député Rosy mikariko amin'ny marina ny rehetra zay marina karohana zay mba ho an'ny marina zay heverina zany fa mifanaraka tsara amin'izay hoe ara-dalàna ny rariny ny hetsiny zay zany ary entiny zay hitondra fitoniana zany. Ity faneho-kevitra nataony filoha Marc Ravalomanana ity dia manam-porofo an'izay zavatra niresahany solombavambaoaka Rosy raha sy manana Paul Bera izay, satria dia anisy ny fanambarany nataon'ny filoha Marc Ravalomanana ary nofehezina amina andalatsoratra tsy lava izy fa fohy de fohy ihany zany efa any amina matsika Faliramanarivo any le izy de ho alefantsika rehefa avy eo. Ny antony zany de zao ny hoe tena mba mikiandry manimo zany mba miandry ny hivoahany zay tena endriky ny famarinana zay zany ny vahoaka malagasy ary zay tokoa no andrasana zany de notsika fa ho andreo zay manana andraikitra amin'izany dia ahay andinika sy andanjalanja tsara araka ny fomba fijery solomaso tena mifanaraka ny famakiana lalàna zany, satria dia am'izao fotoana ohatran'izao no fotoana zany zay hoe tena tokony hamoahana zany amin'izay endriky ny fitsarana zay mba tena hitondra ny feon'ny fahamarinana raha ho an'ny antsoantso samihafa izany. De fampiarana ny lalàna izany ihany koa nge no tadiavina zany raha ohatra nisy nandika lalàna, raha nisy ny OPF indrindra tsy ho an'ny kandida fa raha ho an'ny tompona ndraiky mpanjakana zay nanao izany de ny fampiarana ny lalàna ho an'izay tompona ndraiky mpanjakana nanao an'izany ihany koa de tokony hosahana sazy an'izany ny tompona ndraikitra mahefa zany ka hamoaka zay mety ho mifanaraka an'izany. Nisy fandikan-dalàna tao anatin'ireny fotoana zay nanantanterahana ny fampielezan-kevitra ireny ary nanitsahana ny zava-boalaza ny lalam-panorenana sy ny zava-boalaza ny lalàna zay mifehy fifidianana 2018-008 de izany ny antony antsoiny ny filoha Marc Ravalomanana zay tatahaky miteny ihany ny zavatra niresahan'ny Rosy teo ihany koa moa zany izy omaly ty fanambarany nataon'ny filoha Marc Ravalomanana ity tamin'ny talata marimarina kokoa ny amin'ny hoe ireo zay tompona andraikitra tamin'ny alabato sy osoka tamin'ny fifidianana ny tena mpanakorotana fa tsy ny komity miaro ny safidim-bahoaka izay mitaky ny marina sy ny ara-dalàna. Veriko tsara, ireo zay tompona andraikitra tamin'ny alabato sy osoka tamin'ny fifidianana ny tena mpanakorotana fa tsy ny komity miaro ny safidim-bahoaka izay mitaky ny marina sy ny ara-dalàna. Mazava tsara mihitsy n'izay satria inona moa no karohan'ny rehetra amin'izao zava-misy zao de zao mba hahafahana mamoaka ny marina sy ny ara-dalàna de marina sy ny ara-dalàna hatrany izany fa tsy ireo izay miaro izany no adika ho mpanakorotana, satria zany ny voambolana anseho tady sy teroa de hoe okazay ny fanakorotana na okazay ny fiantsina sy ny sisa efa voavina moa no nandrenesantsika izany fatria tsy afaka mihetsika mihitsy nylay voaka malagasy eo anatrehan'izay hoe demokrasia zay. Demokrasia nge faneho-kevitra tamin'ny alalan'ny latsabato fa raha ohatra mosika raha ohatra koa ka misy izay fanodikodonina ny safidy zay na mety hoe fanahinina handika ho any amin'ny tereko masaka ny safidin'ny sasany zay tsy voaka tany amin'ny safidim-bahoaka fa tereko masaka le izy ho fampandaninan'ny sasany dia izany le lazaintsika hoe tsarako ny tokony io zany ary mety hoe efa mihoatra ny marina tokony ho atao sy ny ara-dalàna tokony ho arahana zany raha toka izany ny zavatra mitranga zany. De zay ny antony mahatonga ny rehetra zany amin'izao fotoana izao hoe aleo hitoetra ao anatin'izay marina sy ara-dalàna zay satria izany no antony zany mahafirenena republikanina antsika nametrahana an'ireo karazana androm-panjakana ka ary isiny zay fisaraha-pahefana zay na hoe séparation de pouvoir, misy ny pouvoir exécutif, misy ny pouvoir judiciaire, misy ny pouvoir législatif de samy mandray ny andraiky nireo rehetrarehetra eo fa indraindray manko izy amin'izao fotoana izao ohatra ny hoe efa mampiseho sasany fa tena efa misy foana hatramin'izay le hoe rehefa mandalo amin'ity lalany ity na inona na mety na tsy mety ny ataon'ny sasany dia tsy maintsy pozitiva foana
valindresaka zany mivoaka rehefa mandeha amin'ity androm-panjakana ity de verina zany fa tsy tokony zany zavatra hitranga zany fa mba hitoetra mandrakariva ao anatin'izay ary zay ny ametrahantsika hoe ny olon-kely sy ray aman-dreny de hitoetra foana ao anatin'izay famarinana ny fandraisana fanapahan-kevitra zay de tena mpitoniana mihitsy no andrasantsika an'izay mba hivoaka ao anatin'izay fitoniana zay ary tsika ihany koa de miantso an'izay hoe aleo mba hanana ny tena filaminana tsara ao anatin'izay fandiniana ny raharaha zay reo androm-panjakana zay mena anjany andraikitra izany de ho hitantsika eo mivaliny rehefa aveo zavatra fandray zany na ny tenin'ny Justin teo avy any Faratsio na ny tenin'ny Rose teo zany zavatra fandray zany kabaro hafa monjo fitenenina fa ny vaovao voaraintsika hoy de miomana ny any amin'ny disika samy hafa zay azontsika vaovao moa zany fa mbola tanteriko amintsika le izy fa efa samy mametraka zany ny amin'ny hoe zay koa de hiaro ny safidinay ary misy safidy zay tsy arako ny tokony izy zay renay mandehandeha any ambadimbadika any dia misy fahavononana amin'izany isaky ny distrika fa omaly de nisy faneho-kevitra nataony taleny kabinetra ny Christine Razanamahasoa Andriamatoa Tolojanahary Maharavo na idodo tamina fahitalavitra tsy miankina iray rahavavy izy de niresaka ny zava-misy araky ny lalàna tsy de mifanalavitra mitenenina Andriamatoa Beril Razafindranio tamin'ny fandaharantsika omaly izy ny amin'ny hoe misy tournée présidentielle zay hatry ny vadika campagne présidentielle izy campagne électorale moa zany le izy zay nanome tombon-dany amin'ireo candidat miara-dia amin'ny fanjakana de ny volomboasary zany misy distrika 30 any ho any ve no nandalovan'ny filohan'ny repoblika tsy haiko na 20 na 30 na mety ho latsak'izay fa ny mpanaramaso ny fifidianana safidy ihany koa de efa nanatitra zay ary nametraka fitoriana satria zon'ny mpanaramaso zany ny observateur électoral no mametraka fitoriana amin'ny zavatra everin-jareo fa tsy fanarahan-dalàna na mety fio ara-pefy tamin'iny fifidianana iny de nametraka zareo de ao anatin'izay napetraka izy ireo zay ny mikasika indrindra ny fantsahana lalàna nataony ny filohan'ny repoblika ka zarina mety tombony han'ireo candidat zay miara-dia amin'ny fitoram-panjakana dia ny volomboasary moa zany satria mazava eo azy nge nanontany amin'ny bulletin unika zany na ny taratasy rehetra zay nirotsahany candidat volomboasary de hoe isika rehetra miaraka amin'ny any rajoelona de zay nandalovana zany de nahazo tosika manokana zany tamin'ireo voambolana tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana zay niaraka taminy sy tamin'ireo mety hoe fietsehan'ny fanjakana rehetra zany kanefa zany dia ny lalàna de manda izany fomba fihetsika ataon'ny fitondram-panjakana zay tsy tokony zany hanome tombony na ho aniza fa tokony ho tsy miandany neutre tokony mipetraka foana zany le ambaran'ny lalam-pandroany amin'ny 9:30 ny amin'ny neutralité politique de l'administration na tsy fiandanina ara-politika ny fitondran-draharaha-mpanjakana izany de nambaran'Andriamatoa Tolojanahary Maharavo izay tranga misy zay izy moa administrateur civil zany de amin'ny administrateur civil zay de mahafantatra tsara izy ny fitantanana ny lafitany sy ny fitondran-draharaha amin'ny akabeany zany ary mpikirakira lalàna ry dodo zay no tompon'andraikitra samy hafa azy ny teteza amin'ny Madagasikara rehefa navita fianarana teny anivo ny école nationale d'administration de Madagasikara zany dia nahazo ny andraiky mpanjakana rehetra reny olona reny mahafantatra zany ary tsy atory fa mahalala ihany koa ny fomba fikarakarana ny raharaha-pifidianana ary ny conduite ny tompon'andraiky mpanjakana na ny fombafomba mampanao na ny comportement ny mpitondra fanjakana zay ny lalàna mametraka arofanina sy balizy ny toetoetry ny mpitondra fanjakana rehefa anatin'ny vanim-potoana-pifidianana mba tsy hoe ampiasa n'ilay fahefa-mpanjakana hany amin'ny hoe fanomezana tombon-dany amin'ireo candidat miara-dia amin'ny fanjakana izany satria misy an'izany tamin'izao fifidianana zao de nitsotomina tao anatin'ny fahitalavitra rahavavy iray Kolo TV izy tia ny faneho-kevitra nataon'ny Tolojanahary Maharavo na idodoa zay iraritsika moa zany mbola hivahiniana ihany koa eto amin'ny fandaharantsika arovako ny safidiko goavam-be le faneho-kevitra antony nahatonga antsika nandray izany ho ampitaina atao anatin'ity fandaharana ity na manafalina Mananarivo. Tsy miafina miredrarera tokoa ny zava-nisy tany ambady finandrana nandrindra ny fotoana propagande reny fa indro tonga tany ny filoham-pirenena miaraka amin'ny délégation BDB miaraka amin'ny membre ny gouvernement betsaka ao anatin'izany ministre ny décentralisation ministre ny fahasalamam-bahoaka ministre ny fambolena ministre ny fiarovana BDB zany tao ny gouverneur amin'ny faritra Moromani teo ny lehibe ny distrika
sy le olo manakaja marobe fonctionnaire d'autorité be deaibe zay fatatsika tsara fa tsy ekeny lalàna izany mandritra ny fotoana ny propagande zany tournée officielle loatra zany manao propagande direct ohatran'izany fatatsika koa ary ampahafantarina eo to an'izay mbola tsy mahafantatra fa ny lalàna io loi organique 2018-008 io de manome alalana manome zony candidat hanao fitorina misy karazany roa am'izay mety vokatra ny fividianana na processus électoral fitorina voalohany zay tapitra omaly ny fempotoanany de zo nomeny lalàna anay fangatana fanafoanana voka-pifidianana ny candidat zay nitoanany reo mpanjakanareo indrindra fa nitoana président de république nandritra zay zavatra zay zany fanafoanana ny voka-pifidianana azony candidat Hermara zany de zo faharoa nomeny lalàna anay de misokatra androany fanaovana contestation fanakianana ny voka-pifidianana zay misy tany am'ireny pro-pifidianana reny ka ny zavatra natao nay omaly sy androany zany de fangatana amin'ny ACC hoe fanafoana zonay io nomeny lalàna anay io fahefananao an'io fa tsy lazana andray zay fa hoe mpanakorotana fa exercice na droit ny atao eto zonay io satria tena nisy le zavatra apetraka na fitorina fokomaly ariva any ny profo rehetrarehetra ary hita nandeha tamin'ny enao manjery national nge zany nandeha tamin'ny RNM zany nandeha tamin'ny TVM zany président le miteny hoe anniversaire ako am'le 30 mai raha tena tia marinareo vahoaka Ambato Finandrana io cadeau d'anniversaire tsara indrindra angatahako aminareo teny zany le nanao hoe raha tsy fidinareo candidat Irmara vita ny divorce amitsika ry Ambato Finandrana vita ny divorce atsika raha tianareo vita ny lalana RN 35 fidinareo candidat Irmara fa tsy afaka RS amy candidat mpanohitra zany ange teniny be deaibe ny zavatra tsy ekeny lalàna atao mandritra ny fifidianana ny article 55 ny code électoral de milaza fa tsy tokony hiditra amina rarana antoko ny membre ny exécutif ny lehibe ny exécutif indrindrandrindra kanefa inona zavatra misy t-shirt ny akanjon'ny président de république daholo nanaovana tamin'ny propagande misy hatramin'ireny le akanjo araba ririnina reny angeny natao tany ny anaran'ny candidat moa de lazana mihitsy hoe candidat Irmara candidat miaraka amin'ny Andry Rajoelina candidat mpanjakana zany angeny nataon'ireny olona reny ray zay ny article 60 de miteny hoe tsy azo atao ny fonctionnaire tsy azo atao zany ny fonctionnaire d'autorité zany manao propagande fa migarder ny neutralité ny article 61 de milaza hoe tsy azo ataon'olo mpanjakana fonctionnaire d'autorité ny mizarazara zavatra efa le 28 sy le 29 mai tsy zahay tsy zay mpanona Zanamasao Christine fa ny vahoaka ny Ambato Finandrana ny vahoaka malagasy concerné tao anatin'ireo 32 district ireo ny tompony mamaly an'izay teny zay tsy zahay komity mpanona andra Zanamasao Christine ny fatrarana zany resaka za ngiany efandrina avy any efandrina tany any mifidy fa za mpanohana ary za eto miteny hoe mino ve anareo ary averinako aminandreo tena mino ve anareo fa hipetrapotsy vahoaka malagasy manolona ny fandikan-dalàna rehetrarehetra io efa maro fandikan-dalàna fanesesy hatramin'ny présidentielle maro fandikan-dalàna fanesesy de angina foana ve zany ty gasy ty de ho hitatsika eo moa fa efa natsangana hoaniko mety miaro ny safidy vahoaka ka ho hitatsika eo fa niantso ataonay zany zao de miantso an'ireo candidat rehetrarehetra victime manio fandikan-dalàna natao fitondram-panjakana nandritra ny propagande io reo 32 district concerné reo fa teto ny Alamanga manko teto Tananarivo reny vohitra tsy de nisy an'io loatra fa nisy zao tany Atsirabe 2 nisy tany Mandoto nisy tany Betafo no de miantso an'ireo candidat malheureux reo zahay manomboka rapitso ifanantona isika fa zonay nge zany lalàna manome lalana anay hoe azaikena io torio de miantso an'ireo olona reo tsika hoe ary isorina be deaibe le société civile safidy zay nametraka fitorina manolonan'io fietsika ny président de république io tsy zahay rery zany ny réagir manolonan'io fa ny société civile safidy koa nametraka fitorina mangataka ny anafoanana an'ireo voka-pividianana azy n'ireo candidat Irmara reo tamin'ireo 32 district reo ka eto zany zahay de miantso ny candidat rehetrarehetra miantso ny zanaka apele zany am'ireo district reo andao tsika ifanantona fa zotsika io ny ekeny lalàna tsika nahoana io tsisy fandikan-dalàna na kely akory azy fa de hitatsika eo zay tony fa aza manao mamy miantso polisy
ianareo manondrana ndray ianareo mandika lalana ndray mieritreritra zay mpanakorotana non ary miantso ny gendarme sy ny fitsarana ataovy ny famotorana tena nisy ve raha ilainareo alefatsika eto amin'ny télévision daholo zavatra nataon'ny président république tany ambaty finandratra de meteza anareo fa vonona zay tonga azy eto meteza anareo fa vonona zay ndefa zetrareto vonona anao an'izany zany zahay ka miantso any zanakam-pelezana am'ireny district concerné reny miantso andreo candidat malheureux reo andaotsika ifanantona fa tsy possible tsy azo ekendra zao zavatra zao itoy isanandro nefa tsika milaza tandalana eny ary averika any zany fa tsy saritsika iny fa sary nosontomina tamin'ny fahitalavitra Rahavavy Kolo TV zany de nampiasaitsika de isorina zareo zany nahafahana zany nampiasa an'izay sary zay nentina teto amin'ny fandarina satria tena mahaliana le fanehoan-kevitra ao anatina zava-misy ohatran'izao. Reny olona reny zany de hoe administrateur civil tompon'andraikitra goavambe matoa tonga ny hoe talen kabinetra na filohana antenimiera-pirenena ary nanana traikefa teo amin'ny tontolo miasa zay nandendeha teo amin'ny resaka fitondran-draharaha mpanjakana zay anatrehany ary mikirakira lalàna arak'izany tsy reny olo reny akory ny tsy ahafantatra ny amin'ny hoe ny zavatra zay tsy mifanaraka amin'ny lalàna kanefa nodikain'ny sasany tamin'ny fotoana zay nanao tanterahana ny fampelezan-kevitra sy ny fifidianana zany de nanao antso avy teo Ratolojanahary Maravo na Idodoa zay hifanatona ireo candidat zay heverina aloha zany malheureux zany na hoe tsy tafavoaka tamin'ny fifidianana tamin'ny 2020 Mai teo sy ireo azo heverina zany fa victime zay tosika zay nandalovan'ny filoham-pirenena izay kanefa dia tokony misy ny fanajana ny lalàna zany dia tsy nandeha tamina toerana sy tsy nanao an'ireny tournée présidentielle zay nifandraika ny fanitsy tao anatin'ny ninina na mpifanitsina tao anatin'ilay fampelezan-kevitra zany politika ny atao izy amony tsy halalana zany fomba fihetsika zany tsy hoe de hifanambaka eto akory fa de fantatra tsara hoe fa maninona no anatin'ny vanim-potoana ny fampelezan-kevitra no misy zany tsy zavatra mandeha par hasard na par accident zany fotsiny hoe ndeha fotsiny ohatran'izao na par coïncidence fa zavatra rehetra de azo programmena na zany azo natao mialohan'ny fampelezan-kevitra ny tournée président na azo natao taorina ny fampelezan-kevitra taorina ny fifidianana mihitsy i tournée mba tsy hanomezana tompony andreo zay miaradia amin'ny fitondram-panjakana zay fotsiny na lehibe tamin'ireny fotoana andreny fa ireny zavatra reny na tiana na tsy tiana dia anisany booster an'le résultat an'ilay vondrona miaradia amin'ny fitondram-panjakana zany nanosika satria fantatra fa misy candidat maro be natahorana tamina distrika zay manerana Madagasikara ka reny tosika manokan'ireny zany dia nanome heriny booster an'ilay candidat zay miaradia amin'ny fitondram-panjakana ary nanovahoaka raha tratran'le frapy ny amin'ny hoe tena tsy afaka hiara-hiasa raha ohatra ka tena tsy mahay miara-miasa amin'ilay solombava lay olona zay hovidiana lay olona zay hitondra-teny ohatran'izany daholo manko le kilalao teny tao anatin'le izy ny fampandrosoana de ho atokana ho an'ny malagasy rehetra amin'ny fokotany amana rivony amanalina roa alina mahery eto Madagasikara amin'ny distrika manodidina ny 20 amin'ny commune any amin'ny 900 mahery ihany hoany amin'ny faritra 420 tsy misy zanakalo hafa zany raha ohatra ka miresaka fampatrona fa tsy hoe satria nareo miaraka amin'ny mpanohatra de tsy mandroso nareo nefa le olona mipartisipe ao anatin'le hetra mandoa hetrany le vahoaka naizanaiza fokotany misy azy na any amin'ny farany lavitra be 2 kilometatra miala ny renivohitra raha misy an'ilay vahoaka malagasy mandoa hetra izy fa tsisy an'izany hoe satria nareo lavitra be de tsy anisa misikitra ka fampandrosoana ianareo zany anisany hoe langazy tsy mety zany ary tsy mitoetro ray aman-dreny zany lay olona miteny an'izany fa mametraka ny toerany ho lehibe anantoko mametraka ny toerany zany hoe am'ty vondrony ty ihany mety amiko fa raha vao miala am'ty vondrony ty de tsy mety amiko zany dikan'izany nefa misy vahoaka hifidy an'ilay candidat avy amina vondrona hafa avy aty amin'ny mpanohatra zany reny zany tonga de exclure reny tonga de voahitika avy hatrany reny zany tsy afaka mba hisitraka fampandrosoana satria reny le atao hoe ny safidy ny candidat zay
tsy miaradia amin'ny fitondram-panjakana. Za eto tsy miteny hoe kandida mpanohatra firaisankina ihany na kandida avy any amina vondrona hafa, fa na tsy miankina io na antoko afy io fa tsy miaradia amin'ny fitondram-panjakana zany de voailika avy hatrany, voailika tsy ahazo an'le fampandrosoana tokony hosotrahany nefa izy mpandohy eto. Ahoana moa ny odina ny volam-panjakana zay sahirana am'izao fotoana zao? Mbola ho avy ny fotoana satria motimo raha-pifidianana moa zany fandarantsika fa te hiresaka amin'ny LFR io te hiresaka amin'ny volam-panjakana io ny équilibre budgétaire am'izao fotoana zao. Maninona ny réduit ny hena tanteraka zany any amin'ny lafiny départemental samihafa, maninona no misy fepetra maro samihafa zay resahana eny anivon'ny famoaham-baovao sehatra iraisam-pirenena zay mifandraika indrindra amin'ny resaka kitapolam-panjakana. Tratra ve sa tsy tratra aty amin'ny enim-bolantsika zany zao hiditra deuxième semestre atsika zany na enim-bolana faharoa amaraparany ty volana jony ty hiditra deuxième semestre atsika zany zao, manahoana ny resaka recette zay tratraro ny fitondram-panjakana? Tratra ve zany manoloana an'ireo dépense zay voasoratra ao anatin'ny kitabom-bolam-panjakana amin'ny etra zay miditra amin'ny kitabom-bolam-panjakana zany amin'ny volam-panjakana caisse de l'État zany mila resahany zany, tena bloqué sahirana am'izao fotoana zao le fitondram-panjakana. De nefa le vahoaka no tena misahirana mafy mihitsiny, miezaka am'izay tandrify azy, manao zay asa rehetrarehetra ary voatango etra etsy sy eroa, kanefa dia mbola voailika ao anatin'le fandrosoana raha tsy conditionnena. Zany hoe raha ohatra zany ka tsy mifidy na tsy miaraka am'le kandida miaraka amin'ny fanjakana de tsy misitraka fampandrosoana le vahoaka malagasy sasany any amina district hafa zany. Zany zavatra tena hoe tsy fihetsika ray aman-dreny zany, tena filohana repoblika zany chef d'état zany ndeha ataotsika hoe inona moa zany fomba fiteny azy zany ray aman-dreny lehibe zany de tena hoe mijery amin'ny solomaso, tsy miangatra, tsy misy fitanilana, tsy misy tombo sy ala ny atao hoe zanany zany satria malagasy rehetra zany. Ka zany langazy zany de milangazy zay manisy fanliana ny hafa izay tsy miombon-kevitra am'izay olona hatolotry le fitondram-panjakana any amin'ny district zany. De tokony hampiatra lalàna zany, zay ngeny ny andrasany. Exercice na droit ozy izy raha tolo-janahary maharavy teo na idodo, zay no ampiasaitsika am'izao fotoana zao. Fiandrasana zany ny fampiarana ny lalàna zany amin'ny olona nandika lalàna. Zay le tiako tenenina tery am-piandohany, na iza nandika lalàna zany raha ohatra ka tena hoe firenena républicaine tsika mampiatra ny demokrasia, miorina ambony lalàna zany de fampiaran-dalàna zany ny heverintsika zany fa tokony atao am'izao fotoana izao. Mino fa misy ny fotoana tsy maintsy mbola atongava ny talian'ny kabinetra ny Christine Razanamahasoa teo aloha eto amin'ny fandarantsika, ahafahany ihany koa zany mba mamelabelatra zay zavatra tokony ifampiresahana satria fizaram-baovao aneny atao sy fampahafantarana malagasy ny vaovao tokony fantatra ary ny lalàna mifandraika ny fifidianana zay voavy nilalovantsika teo zany. De izany rehetrarehetra zany no hilaitsika ny olona zay manam-pahaizana lehibe tahaka ireny mba afaka mizara amintsika ihany koa zany ny fahafantarany ny ampitsopisin-dalàna sy ny zao tokony hositrahany rehetra indrindra ho an'ny vahoaka ny kandida rehetrarehetra zany zay acteur tamin'ireny fifidianana ireny. De tsahatsika tsy hoe angamba moa ny fandarantsika satria dia efa mandroso de mandroso ihany koa ny fotoana eo am-piandrasantsika ny vaovao zay misy eo any Antsirabe any zay tsy voatatotro amin'ity fandarantsika arovako ny safidiko ty de enoko marimarina fa ny namana mpanao gazety zay miparitaka any ambadika any eto anivon'ny MBS sy ny any amin'ny radio Mada dia hitatitra amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao zay afanarahantsika zany isaky ny alina ary maraina, ny atoandro, ny hariva ho an'ny radio zany tahak'izay ihany koa ho an'ny radio Mada zany. Ka de manome fotoana indray ho antsika ho an'ny
raha pitso hitondra vahiny hafa indray tsika mety efa mivoatra ndray ny vaovao ho an'ity raharaham-pifidianana ity raha misy zavatra hafa moa tokony resahantsika manoloana ny komity miaro ny safidim-bahoaka satria tena lay any fotony mihitsy mangetaheta hananganana n'ilay komity hiaro ny safidim-bahoaka zany hoe le vahoaka sy le safidy zany no zava-dehibe ao ambadika zany rehetrarehetra izany de ho tateritsika atao anatin'ny fandarana de faranantsika hatreo zany satria de efa amin'ny efatrora latsaka fahefany zao de makasitraka atsika rehetra zay nanaraka ny fandarana ary mino fa misy ihany koa zany ny fahazoantsika an'ireo vaovao samy hafa mivatana tamin'ity fandarantsika ity ianareo zay nijereko tao anatin'ilay pejy ato misy ohatrin'ny tara fa hoe ino zany faneho-kevitry député Rasman Paul-Berana Rosy zany dia indro zany ho averinay amintsika le faneho-kevitry Rosy Androany zay mikasika indrindra ny raharaham-pifidianana ao aorian'izay dia anaraka ny hira fanetanana ho amin'ny komity miaro ny safidim-bahoaka tsika na ny KMSB zany dia generika famaranana zany de manome fotoana anareo indray ny tena fanira zafy manatany ho any rapitso tahaka ny ora mahazatra misaotra topolasy topovavy zo-pirenena feno ananany tsiraray ny maneho ny heviny raha misy tsy mahafapo azy ao anaty demokrasia fifidianana solombavam-bahoaka ty eraky Madagasikara fa menomenona daholo ny zavatra hitranga dia irahina reo olona rehetrareo hiaraka hitaky ny zava-marina raha ohatra ka tsy marina ho any mivoaka eo za zany tsy mbola mitsara androany tsy miteny izany lany izany tsy lany fa miteny fa tsy nisy tsy ara-dalàna tao de miandro ny valim-pitsaran'ny ACC zay raha mandeha amin'ny laoniny io de milamina tany sy fanjakana tsy mandeha amin'ny laoniny io de andray anjara feno tanteraka amin'izay hetsika rehetra eto amin'ny firenena ny tenako manokana sy ny mpanaradia hitaky ny marina ny rariny ny hitsiny eto amin'ity firenena ty miantso de nizao ny zandary miaramila ny polisy nareo arbitre nareo miaro institution nareo fa tsy miaro olona alao andeha ny fihetsiketsehana de nareo manao encadrement tsisy animba zavatra eo tsisy amon'olona eo tsisy aninina eo fa hitaky ny zony feno reo rehetra na tsiary vohitsakitsaka ny zony meo ny itinéraire zay mikarakara ny famorim-bahoaka nareo mikarakara ny filaminana de alao hiteniny olona zay ihany no angatahako zavatra isy eo de hikambany reo tsisy andeha rery eo de hiaraka reo de samy hitaky zay alahelo ny tsiraray de mikambany eto amin'ny firenena fa ity no mba aiahy avy aty amin'ny tenako raha-pirenena raha tsika mahita ny rano tsy ampy ny jery tsy ampy ny lasantsy hiakatra ny pétrole hiakatra ny ministera betsaka no voaroka mpiasa-panjakana satria nitenenina tao amin'ny assemblée teo fa ahidina ny vola iasan'ny ministera rehetra zany hoe hiatrika krizy ny firenena zany fotoana ave zao mbola isy olona anao fananina anao vonany araka ny filazan'ny filohan'ny ACC azy fotoana ave zao ambolena korotana eto amin'ny firenena iza mamboly korotana ny olona kitikitika ny safidim-bahoaka ny mamboly korotana fa tsisy olona daly eto fa nizaniza ka hitondreo mila filaminana mila fandrindrana ka rehefa tsy zay no mitranga jezy olona manao an'izay ny mpanakorotana fa tsy le olona miteny hoe ahoana marina momba an'ity